mianatra eo tongotrao. Any amin'ny faritra anisan'ny karakaina indrindra ao Kenya, nisy fiangonana iray nanangana vondrona pino vaovao eo anivon'ireo olona sarotra trarina eny amin'ny manodidina azy. Anisan'ireo sarotra trarina indrindra ao Kenya dia ireo Samburu. Ny fiangonana ao amin'izy alo Central Point dia liana tamin'ny fananganana fohy be eo anivon'ny olona ety amin'ny manodidina. Vehivavy roa, Rose sy Mary, no nitarika ity tetikasa ity ka nanentana ireo membrany fiangonana eny an-toerana ny hanangona vola ahafahana mandefa mpamakilay ny amin'ny toerana misy ny Samburu. Nanomboka ny fanerasera tamin'izy ireo zahay tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka mpianatra baiboly zahay. Nanaiky ny filazantsara sy ny afinanjelitelo ny sasany tamin'izy ireo. Fotoana fohy taorian'izay dia nanolotra vola mission global mba hahatonga ireo mpamakilay ho lasa mpisavalanana ho azy. Rehefa avy eo dia niditra ny Jasmine Jacobs, mpanangana ny Reach International. Nitsidika ny teny an-toerana izy ary nanome vahaolana ho amin'ny fananganana fiangonana. Mieritreritra zahay hoe aleo tsy fiangonana no hatsangana aloha satria raha sekoly no hatsangana dia sady afaka atao sekoly no afaka atao fiangonana. Hianatra hanoratra sy hamaky teny ny ankizy rehefa tonga ny sabata dia hiderin'Andriamanitra ihany koa izy ireo. Nanangana efitrano fianarana telo teo amin'ny tany nomen'ny fiarahamonina ny Reach International. Hitan'izy ireo ihany koa fa tsy maintsy mandeha tongotra lavitra vao mahita rano madio. Noho izany, nametraka pompy azahoana rano fisotro madio akaikin'ny sekoly izy ireo. Nanintona olona maro ny fisian'ny sekoly sy ilay pompy. Ny tombon'ny sekoly ary torak'izany koa ny fiangonana. Nanangana fiangonana ny Maranatha Volunteer mba ahafahana rehetra miteran'Andriamanitra ao anaty toerana malalaka. Nanampy pompy ahafahana mahazo rano madio ihany koa izy ireo. Ireo vondrona rehetra ireo dia miara-miasa hampandroso ny asan'Andriamanitra. Samy nanatanteraka ny anjarany avokoa na ny fiangonana, ny fohy be, ny mission global sy ireo mpanohana iraisam-pirenena toa ny Reach International sy Maranatha Volunteer. Ny torohevitra dia izao. Tokony hanao arak'izay vitantsika isika. Hitondra an'ireo vondrona rehetra maniry ny hanohana ny mission global satria maniry ny hanohana ny fiangonana izy. Mila vondrona izy ireo. Ny sasany hitondra rano fisotro madio, ny sasany hanangana sekoly, ny sasany hanangana tobim-pahasalamana. Raha miara-miasa ireo rehetra ireo dia tena handroso ny asan'Andriamanitra. Faly miarahaba ny zazaboty sy zazaminony indray tratra ny sabato, kopakopa tanana daholo eo, salama tsara daholo, tonga eo amin'ny fandarana natokana ho antsika indray sika rakizy
dia alohan'izany aloha dia mivavaka mandrakariva isaotran' Jesosy sika akambano ary ny tanany aondrika ny loha akipy ny maso iara ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay fa nomenao savata fitsaharana mba hiaraka hideranao. Omeo fahendrena ny zazapody ny zazamonono rehetra fa hianatra ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Niditra amponja, niditra amponja. Izay ny lohatenin'ny tantarany ianarantsika tamin'ny herinandro. Fantatrareo ve izany fonja izany rakizy? Migadra ange izany any an-tranomaizina hoy ny fiteny, niditra amponja. Ny tsy anjerintsika dia ao amin'ny Romanina 9:7-7. Na inona dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Efa hainareo ve izany tsy anjery izany? Andao rangahy hiaraka merina. 1, 2, 3. Na inona dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Oay, tsara be nge izany teny fikasana izany. Na inona dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa izao aloha anaraka ny tantarisika hijery an'izany dia mipetraka tsara, akambana tsara ny tanana dia tsy mipelipelika. Zay Tsy nampoiziny Josefa ny zavatra nitranga. Omaly izy dia nasaina ny andraikitra ny tao an-tranon'ny tompo rehetra. Izao anefa izy dia nampidirina tao anaty tranomaizina. Fantatry Josefa fa tsy nanao ratsy izy. Zava-dehibe tokana no any fantany. Omba sy hikarakara azy Andriamanitra n'aiza n'aiza misy azy. Nomeny lehibe ny mpikarakara ny voafonja asa Josefa. Niasa izy nefa tsy mba nitaraina. Ary isan'andro dia hita n'ilay lehibe ny mpikarakara ny fonja fa mety tsara ny zavatra nataony. Tsy ela dia nasainy ny andraikitra ireo voafonja rehetra namany Josefa. Indray maraina dia natsikaritra olona roa nalahelo endrika sy sahiran-tsaina tao an-tranomaizina Josefa. Ny iray dia mpitondra kapoaka ny mpanjaka teo amin'ny lohany, ary ny anankiray dia mpanao mofo ny mpanjaka teo aloha koa. Tezitra tamin'izy ireo anefa ny mpanjaka ka dia nataony tao an-tranomaizina izy roa lahy. Fa inona ny mahazo anareo? Hoy Josefa nanontany azy. Nanofy hafahafa izahay tamin'ny alina, hoy ilay mpitondra kapoaka namaly azy, sady niaotraotra ny lohany. Tsy fantatray anefa izay hevitry ny nofy. Andriamanitra ihany no afaka manazava ny hevitry ny nofy, hoy Josefa. Lazao any nofinareo. Nanofy aho hoe nahita tam-boaloboka nisy sampany 3, hoy ilay mpitondra kapoaka. Nisy voaloboka teo aminy ka dia nofiazako tao anatin'ny kapoakan'ny mpanjaka ny rano ny ary nomeko azy. Dia hoy Josefa, hanampy ahy hanazava ny nofy aminao Andriamanitra. Esoriny mpanjaka tsy ho ato an-tranomaizina intsony ianao afaka 3 andro, ary hiverina hiasa ao an-dapa indray. Rehefa mihoana amin'ny mpanjaka ianao dia mba lazao aminy re momba ahy, hoy Josefa nitalao taminy. Tsy nisy ratsy nataoko anie, tsy tokony ho ato an-tranomaizina ity aho. Hoy indray ilay mpanao mofo avy eo, nanofy aho hoe nisy sobika 3 fasiana mofo teo ambonin'ny lohako izy. Tao amin'ny arona ambony indrindra no nisy ireo karazam-mofo manokana finanam-mpanjaka saingy nohaniny vorona izany. Nivavaka mangina Josefa. Hazavaiko aminao ny hevitry ny nofo izy, miteny moramora taminy. Afaka 3 andro dia ho sazian'ny mpanjaka ianao ka ho faty. Tonga nitsingerin-taona nahaterahan'ny mpanjaka afaka 3 andro. Nanao fanasana lehibe izy. Naniraka olona ho any an-tranomaizina izy haka ny mpanao mofo sy ilay mpitondra kapoaka ho any amin'ilay fanasana. Naverin'ny mpanjaka taminy ny asany teo aloha tokoa ilay mpitondra kapoaka arak'izay nilazain'i Josefa, fa nosazian'ny mpanjaka kosa ilay mpanao mofo arak'izay nambaran'i Josefa ihany.
niandro Josefa ka niandry raha mba holazain'ilay mpitondra kapoaka tamin'ny mpanjaka ny momba azy. Adino ilay mpitondra kapoaka nefa ny amin'ny Josefa. Nalahelo Josefa fa nanadino azy ilay mpitondra kapoaka, fantany nefa fa tia azy Andriamanitra. Natoky an'Andriamanitra izy teo amin'ny fikarakarana azy, eny fa na dia tao an-trano maizina azy izy. Amin'ny fofeno aravona tokoa raha izy namako ny ara-bakanareo tratry ity sabata mahafinaritra ity. Iaraka antsika hamerina ny lohahevitra faha 12 izay manao hoe fivoriam-pianakaviana lehibe. Fivoriam-pianakaviana lehibe. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsy enjehina nandritry ny enemana dia ny rahantsika nahita tao amin'ny apokalipsy toko faha 12:4. Izay indrindra apokalipsy toko faha 12:4 manao hoe ary ho fafana ny ranomasy rehetra masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Taonga averina tsara ary ho fafana ny ranomasy rehetra masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy toko faha 12:4. Mahafinaritra tokoa raha izy namako ny zavatra izay omanin' Jesosy ho antsika satria dia izy mihitsy no anatanteraka izany andalan-teny nataontsika fitadidy izany ho antsika tsirairay avy. Midika izany fa ny tanjon'i Jesosy amintsika raka izy dia hiara-monina aminy any amin'ny toerana mahafinaritra indrindra mandrakizay. Ka dia andao ary raha fikasanao izany manasanao andaontsika ihany ny tantara. Efa nahita liona tany amin'ny valan-javaboary ve ianareo? Tianareo ve nihiditra ao amin'ny kesika misy azy ireo hiaraka aminy ao? Rehefa tonga any an-danitra isika rakizy dia halemy fanahy toy ny saka kely ny liona ary ara-matory amin'ny ondry sy ny zanak'ondry. Mba hanahoana re izany any an-danitra izany Rehefa tonga any an-danitra ny kalesy rahona nitondra an'i Jesosy sy ireo anjely ary ireo voavitra tetỳ an-tany rakizy dia mijanona eo alohan'ny vavahady perla izany. Mialohan'ny hidirana vavahady dia omeny Jesosy satro-boninahitra angeny tsirairay voasoratra eo amin'ny satro-boninahitra ny tsirairay ny anarany. Anarana vaovao any an-danitra sy ny teny hoe masina ho an'i Jehovah. Omeny Jesosy sampany rofia sy lokanga ihany koa ny olona tsirairay. Mitarika ny rehetra hanao hira fiderana ny anjely iray dia iny ny olona fa maninona mitendry izany hira izany amin'ny lokangany. Rehefa izany rakizy dia vohainy Jesosy ny vavahady. Hoy izy, mifarana ny ady, avy ianareo izay notahiny raiko. Efa nanomana ity toerana ity ho anareo hatramin'ny voalohany aho. Io izy io, koa mifalia aminy fa anareo io dia mibosesika miditra vavahady ny olona rehetra rakizy. Indro fa mahita olona efa tsy hita nandritry ny taona maro izy ireo. Mahita olona izay tsy mbola hita ny masony fa reniny sofiny momba azy na fantany tamin'ny alalan'ny boky novakiany. Mifampiantso am-pifaliana izy ireo manao hoe faly aho mahita anao aty. Jereo ange izy ity jereo ange hoy izy Iza no nentiko niaraka amiko aty, fantatro fa tsy maintsy ho hitako aty ianao. Mifamiana izy ireo dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Jesosy, mitsika amin'ireo olona rehetra feno hafaliana. Rehefa izany dia mitodika any aminy izy ireo, manalalay satro-boninahitra ary mametraka izany eo an-tongony. Tapitapoka eo ange rakizy dia injao misy orakoram-pifaliana iray hafa indray miditra ao an-tanàna hiadama. Mitsangana Jesosy ary manatsotra ny sandriny amin'ny azy. Hitany adama ireo olatra eo amin'ny tanan'i Jesosy. Koatsina eo amin'ny sandrin'i Jesosy izy. Fa lasa ny akoaka teo an-tongony
dia hoy izy mitomany: mendrika ny zanak'ondry izay novonoana noho ny fahotako. Mampitsangana azy Jesosy avy eo rakizy ary milaza hoe: jereo no manodidina anao ry Adama. Fantatry Adama avy hatrany ilay toerana. Zanak'omby sy zanan-tsoavaly ary ny zanak'alina sy ny zanak'abera dia miara mitsilailay. Karazan-tsakafo iray ihany no hanin'izy ireo, tsy misy mifampihinana intsony. Mitondra ny Adama makeo amin'ny hazinaina koa nge Jesosy. Maka voankazo iray sady miteny hoe: natao hohaninao ity ry Adama. Mijery ireo olona rehetra izay vahoaka marobe mijoro eo amin'ny sahetena vaovao i Adama. Zanany izy ireo, zafikeliny, zafim-paladiany, zafikeliny. Anisan'ny fianakaviany daholo ange izy ireo faly tokoa izy satria nofonjeny Jesosy avokoa ireo olona rehetra ireo. Apetrany eo an-tongotra Jesosy rakizy ny satroboanay. No ny fakany dia manaiky ho fihin'ny Jesosy izy. Ny toerana fonenany fahiny no hitany dia ny sahetena izany. Saingy mbola tsara lavitra noho ny tamin'ny fotoana izay nipetrahany tao izany. Iny Adama fa mandehandeha eo anofin'ireo hazo izay fanaony ny mioty voankazo taminy. Fofony ireo voninkazo izay fanaony ny mioty azy ireny fahiny. Kasiny ireo voaloboka izay nahazatra azy ny mikarakara azy fahiny. Tonga manatona ny Adama rakizy ny biby. Hitany miara-milalao ny ambody izy ny zanak'ondry. Tsara fanahy daholo ireo biby rehetra. Hany ka na ny ankizy kely aza dia miara-milalao amin'izy ireo. Ny osy, ny leoparda, ny rehetra izany dia raisin'ny Adama ny lokangany. Mitarika ny fianakaviany hanao ilay hira fiderana tiany indrindra izy. Mendrika ny zanak'ondry izay maty noho ny fahotako, nefa velona indray. Esorin'ny olona rehetra rakizy ny satroboninany ka apetrany eo an-tongotra Jesosy. Dia miakohaka midina ambany dia ambany eo anatrehany koa izy ireo. Rehefa nitsangana izy ireo dia ahofaofany ireo sampandroviany tanany. Ho fiderana ary miantso mafy izy ireo manao hoe: Haleloia, Haleloia. Miray feo amin'izy ireo koa ny anjely, manakoaka eran'ny lanitra ny Haleloia, Haleloia. Faly avokoa ny olona rehetra fa tafaraka amin'i Jesosy. Iriany Jesosy koa ianao ho tafaraka aminy amin'ity toerana mahafinaritra ity, ka dia hiara iteran'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Miarahaba antsika tanora zandry indray amin'ity anio ity. Hiaraka amerina indray isika ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro, dia ny lesona 120 izany. Minao fa efa nianarantsika tsara daholo na ny lohateny na ny tsenjery. Andehoary averintsika izany. Lesona 120, torohevitra mitondra famonjena. Ny tsenjerintsika dia izay tiako no anariko sy faiziko, koa dia maherezy ianao ka mibeba. Indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ary hiara-misakafo aminy ary izaho aminy. Apokalipsy 3:12, 7:20 sy 20. Minao fahaitsika daholo izay tsenjery izay. Tamin'ny lesona 10 isika ry tanora namako dia nijery afatra izay nampanoratana ny Jaona. I Jaona ilay mpianatra malala ny Jesosy indrindra, izay any sisa velona ary izay narovan'Andriamanitra mihitsy ny ainy mba ahafahany mampita afatra be da be. Fantatra Jaona tsara zany ankehitriny ny antony nahatonga ny ainy narovana ka afaka anoratra hitondra afatra ho an'ny fiangonana sy ny olona amin'izao ankehitriny izao. Tamin'ny herinandrontsika dia fiangonana 4 no jerentsika. Afatra ho an'ny fiangonana anankefatra dia ny fiangonana Efesosy, Smirna, Pergamosy ary Tiatira.
dia hitantsika tao anatin'ny fianarana an'ireo lesonareo fa na dia nomena an'ireo fiangonana tamin'ny faraparany taonjato voalohany ary izany afatra izany dia atolotra ho an'ny fiangonana ankehitriny sy ho an'ny isam-batan'olona ankehitriny ho antsika tsirairay avy izany. Misy afatra nomeny Jesosy tao izay nampitaina tamin'ny Jaona dia ny afatra misy ny filazana ny hery sy ny zavatra tsara izay vitan'ilay fiangonana na vitan'ilay olona ary eo koa ireo fanitsiana maro samihafa izay nomeny Jesosy azy. Dia ny toy ihany ilay afatra izay noraisitsika tamin'ity herinandro ity dia ny afatra ho an'ny fiangonana anankitelo farany dia Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Misy afatra izay feno fampaherezana ary feno torohevitra ihany koa tao anatin'io afatra io. Fiangonana izay tidy Jesosy hitombo bebe kokoa hatrany dia nanome afatra izy. I Laodikia irery ihany tao anatin'ireo fiangonana ireo, izany hoe ilay fiangonana farany indrindra izany no hafa dia hafa ny afatra nomena azy. Tsy mba nisy zavatra tsara izay hoe nodokafana anga na hoe nankasitrahana tao anatin'ilay afatra ho an'ny Laodikia fa avy hatrany dia fanitsiana. Ary niangavy mihitsy Jesosy mba handray ireo torohevitra izay omena n'ity fiangonana ity. Ity fiangonana farany ity moa izany dia tsy natao arak'ilay nresantsika hoe ilay fiangonana nisy tamin'izay taonjato farany izay ihany fa ho antsika amin'izao fotoan'izao mihitsy ary indrindra ho antsika amin'izao vanim-potoan'andro faraparany izao. Betsaka ny zavatra hita fa tokony ho harenina eo amin'ny fiainantsika ary mangataka i Jesosy mitalao mihitsy izy mba handray ny tolotra izay fanampiana omeny ny tsirairay avy. Rehefa nasehoany ireo tsiny izay nananana hoe miseho manan-karena nefany mahantra, milaza ny tenany ho mahiratra izy nefa jamba, milaza ny tenany hoe manana fitafy tsara izy nefany mitanjaka. Dia tian'Andriamanitra omena torohevitra izy mba hialana amin'izany toerana misy azy izany. Nolazaina mihitsy fa hoe sady tsy mangatsiaka ny tsy mafana ary efa ho alohan'ny vavan'Andriamanitra, tsy hoe efa nalohany fa efa ho alohany. Izany hoe mbola azo vonjena tsara izany ity fiangonana ity na dia izay ary ny toerana misy azy. Dia ohatran'izany tsika tsirairay avy tiany Jesosy ho ampahafantarina antsika fa manana fahalemena isika kanefa azo vonjena, mbola tsy tara izany izao dia omena torohevitra isika. Izay mantsy ny mahatonga ilay hoe torohevitra mitondra famonjena. Tiantsika ve no vonjena? Tiantsika ve no hiaraka amin'ny Jesosy Kristy ho raisiny ka hiara-honina aminy, hiara-misakafo aminy, hitoetra amintsika izy ary isika aminy? Tiantsika ve no tonga amin'izany? Dia manoro hevitra antsika izy handray an'ireo tolotra mitondra famonjena izay nomena ao anatin'ireto fiangonana ireto, indrindra ny ho an'ny Laodikia satria ireo ao anatin'io toerana misy ny Laodikia io no toerana misy antsika amin'izao fotoana izao. Tiany lesona nampitaina amintsika ihany koa tamin'ity herinandro ity fa ny fiderana an'Andriamanitra dia tsy mijanona eo am-bava ihany fa amin'ny fiainana manontolo mihitsy. Tiany isika hideran'Andriamanitra noho ny fifehezana hiainana izany, hiainana am-pitiavana sy ny fitarihan'Andriamanitra mazava tsara. Eo amin'ny fiainantsika izany no hanehoantsika izany hoe fideranan'Andriamanitra izany. Izay ny lesona izay noraisintsika sy ny anarantsika nandritry ny herinandro. Dia mino fa nandray fanapahan-kevitra vaovao indray isika mba handray ireo torohevitra izay omeny Jesosy antsika. Dia mazotoa mandrakariva mianatra lesona amin'ny manaraka indray isika amidina ny lesona 12. Dia mirary soa ho an'ny tanora zandriny dia mandram-pioana indray.
Miarabany tanora mantoanto rehetra indray natratra izao sabata izao fotoana izay ahafahantsika mamerina sy mianatra indray ny lesona izay nianarantsika tao anatin'iny herinandro iny. Lesona faha 12 ny ianarantsika teto izay mitondra ny lohateny hoe ny haino manjery sy ny fialamboly, ka ny fizarana voalohany no hitantsika tao anatin'iny herinandro iny. Ny tsenjerintsika dia izay voasoratra amin'ny Romanina 12 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Andeha rahantsika mamerina izany. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka amin'ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ny tsenjerintsika dia mampirisika antsika ny amin'ny tokony hanolorantsika ny tenantsika ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany ihany koa dia milaza izy fa aza manaraka ny fanao izao tontolo izao. Fa toy ny ahoana moa fanao izao tontolo izao? Izay rehetra fantatrao fa fanao izao tontolo izao dia aza manaraka an'izany fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Dia izay indrindra no tiantsika ho resahana. Tao anatin'iny lesona iny tsika dia nahita fa izay rehetra miditra ao dia mijanona ao. Tahaka ny tenantsika ihany koa arakaraka ny sakafo izay ampidirintsika amin'ny vatantsika no mety hitondra fahasalamana na hitondra aretina ao antsika. Dia toy izany ihany koa ny saina, ny ati-doha. Arakaraka izay zavatra ampidirintsika ao no avoakany, ary ao no mety mahatsara azy ary ao ihany koa no mety manimba. Tahaka ny fiantraikany zava-mahadomelona eo amin'ny ati-doha ihany izany, ka izay rehetra ampidirinao ao dia na mahasoa na manimba an'izany ati-doha izany. Ka lesintsika tao anatin'ny herinandro iny dia miresaka indrindra ny amin'ny fipetrahantsika eo anoloan'ny fahitalavitra na ny écran anankiray. Araka ny voalazan'ny mpandinika dia amin'izao vanim-potoana izao dia tena mandany fotoana betsaka eo anoloan'ny écran ny tanora. Mety hoe hijerena film, hanaovana jeu na ny zavatra maro hafa ihany koa. Ka eo indrindra ny mila mitandrina isika tanora fandrao hanimba antsika ireny zavatra ireny. Izao mantsiny ny zavatra rehetra ataontsika na ny zavatra jerentsika na ny zavatra henoantsika na ny zavatra lazaintsika dia aoka mba hanome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva izany rehetra izany. Ka eo anatrehan'izay indrindra dia tsy maintsy manao safidy isika. Inona no ampidirinao ao an-tsainao? Inona no avelanao hiditra ao an-tsainao? Amin'ny alalan'ireo retsim-pandredimy no ahafahan'ny zavatra miditra ao amin'ny saina dia farito. Ianao no afaka mamevy izay rehetra hiditra ao anatin'ny sainao, fa izay rehetra miditra ao dia tavela ao izany, lasa sakafo ny saina izany. Ary iny no mamaritra ny mombanao na amin'izao fotoana izao na amin'ny ho avinao. Dia ilainao indrindra ny mandanjalanja tsara, ilainao ny mifidy izay ho jerenao sy izay ho ataonao ka hahatonga ny sainao ho marefo na ho matanjaka. Amin'ny ankapobeny dia ny fijanonana eo alohan'ny écran mandritra ny fotoana maharitra dia sady mandreraka ny maso no mandreraka ny saina ihany koa. Dia ny sitrapon'Andriamanitra nefa dia ny ahasalamantsika mandrakariva, ka izay indrindra no ilaintsika ny fanampian'Andriamanitra eo anatrehan'izany rehetra izany. Raha miankina amin'Andriamanitra isika, manontany azy ny amin'ny zavatra rehetra tokony ataontsika sy tokony hojerentsika dia izy vonina mandrakariva ny hanampy anao, hanoro anao ny amin'izay rehetra tokony ho ataonao. Mametraka andraikitra goavana eo antsorokitsika ny fanapa-kevitra izay tsy maintsy ho raisintsika eo amin'ny fiainana. Ka apetrao amin'Andriamanitra. Aza mitondra ny enta-mavesatra ao irery fa apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia izy no ianao, izy no hanampy anao mba hanananao saina matsilo, hanananao herim-po ihany koa, ahafahanao misafidy izay zavatra ho ampidirinao ao amin'ny sainao amin'ny alalan'ireo zavatra izay jerenao sy amin'ireo zavatra izay ataonao. Ny tompony tany tanora mantoanto rehetra dia hanao safidy tsara ny tanora mantoanto. Raha ilaina ny mandahy dia tsara indrindra ny mandahy,
ary ilaina ny manana fifehezantena matotra mihitsiny amin'ny zavatra izay ataontsika rehetra dia samiary amazoto amin'ny fampiarana dia ho amin'ny herinindray veloma daholo. dia fa le miaraka amintsika zatovy namana indray amin'izao sabata izao ary manasa antsika naraka ny fiarahantsika mianatra ny ten'andriamanitra hatramin'ny farany. Lohateny dia manao hoe miala amin'ny tsy finoana ary. Ahoana hoe miala amin'ny tsy finoana ary. Raha misy zany zatra tokony elana dia ny tsy finoana. Ary ny baiboly dia milaza mihitsy any amin'ny andininy hafa fa ny tsy finoana dia fahotana. Raha tsy mino ianao dia manota. Ny baiboly ihany koa no milaza fa ny finoanao no namonjenanao. Mino fotsiny sy sisa. Lesonao antsika zany dia zao miala amin'iny amin'ny tsy finoana. Andevaka itsika ny nomeri 7:9 sy 7 izao voalaza. Raha sitraky Jehova isika dia hitondratsika ho any amin'izany tany zany izy ka homeny antsika dia tany tondra-drono sy tantely fa aza miodina amin'i Jehova ianareo. Ary aza matahotra ny tompotany, ny fiarovany efa niala taminy, ary Jehova momba antsika ko aza matahotra azy ianareo. Zay zany no hafatra izay nomeny Jehova nreto zanak'Israely reto. Fantana mipetraka dia zao mino an'izany ve reto zanak'Israely reto. Mino ve izy ireo fa i Jehova dia omba azy. Mino ve izy ireo fa tena misy an'izany tany tondra-dronono sy tantely zany tokoa. Jehova no miteny hoe misy an'izany fa maro tamin'izy ireo ny tsy mino. Dia hoy ny lesonao antsika araka ny lohateny manao hoe miala amin'ny tsy finoanareo. Akoatra nreto zanak'Israely reto dia marobe koa ny fampanantenana, teny fikasana izay nolazain'i Jehova fa omena dia omenanao. Fanontaniana mino an'izany ve tsika. Fa reto zanak'Israely reto dia tsy mino izy. Ohatry ny eritreritra zareo aiza koa isy an'izany tany tondra-dronono sy tantely zany. Zany ve dia hitombona. Tena tany tsara nge zany e. Aza matahotra nareo, momba nareo Andriamanitra. Tena possible ve zany. Zany ve dia ho marina. Rehefa jerena ilay tany izay nolazain'i Jehova fa omena, misy olona miambina le izy. Ary efa misy olona tompony ary olona goavana be. Sarotra na miady amin'ny zareo ary. Zany hoe resy ireo olona ireo zany zay vao azo ilay tany nampanantenainy. Ny abean'ilay zanak'Israely nefa dia ohatry ny tsingetana ny abeany, tena kely sy bitika, tsy mitovy ny hery. Ahoana koa zany tenin'i Jehova zany. Dia io tany an'olona io ve sady an'olona maventy, an'olona mafy dia ho azonay. Tsy nino zareo. Hitanao namako, eo amin'ny fiainantsika dia indraindray misy toe-javatra ohatr'izany. Manomana ho avy, mahafinaritra ho anao Andriamanitra. Manomana fiainana mandrakizay azo antoka ao antsika ny tompo. Mino an'izany velo. Miala amin'ny tsy finoanareo. Rehefa mino isika dia tanteraka amintsika ireny. Ary toy ny zavatra nitranga tamin'ireto zanak'Israely reto. Rehefa nino ry zareo dia azo ilay tany tondra-dronono sy tantely ary Jehova dia nomba azy ireo. Ianao koa raha mino ianao. Efa nanomana ho avy anao Andriamanitra araka ireo teny fikasana izay nomeny. Efa nanomana fiainana mandrakizay ao antsika izy. Azo antoka izany. Mino sy io fianaranao io asanao io efa napetraka ao tamin'Andriamanitra io. Mino ianao e. Ahomby ianao dia ho tanteraka aminao zany fahombiazana izany. Fa raha vao tsy mino ianao, raha vao misalasala ianao hoe za ve dia ho afaka, za ve dia mba hita asa tsara, za ve dia hilamina ara-pitiavana sy ny sisa, tsy fantatro inona mba efa nentinao teo amin'Andriamanitra. Raha mino ianao dia ho tanteraka aminao zany. Toy ny nataon'Andriamanitra tamin'ireto zanak'Israely reto. Noho izany ho antsika rehetra miela amin'ny tsy finoanareo. Zay ny zavatra ialantsika dia inona hoe ny tsy finoana.
minoary fa afaka manao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao andriamanitra. toy zay no hevitsika androany a manome fotoanantsika ho manaraka ny mpanomponao fifaliana lafanko velomasia mandrapisaka reo. Zao rehetra izao no maneho fa tsy hoela dia hifarana ho avy ny mpampakatra mba handray antsika mety ho ampitso izany mivavakao mba ho anio ihany katrany andraony lanitra ufonandreo zao fahorinny zao raha olairay hoe mandehany anao Jesosy ray soanio ny vadinao fahandro iray ani hoarabainy anao sa ataony veloma raha iseho izy ka ilaza aminao ho mivonony anao ny aona aminy miadiny ady tsara dahano ny finona hiakatrany andrao ny lanitra ufonandreo zao fahorinny zao raha olairay mandehany anao Jesosy ray soanio ny vadinao fahandro iray anio hiakatrany andrao ny lanitra ufonandreo zao fahorinny zao raha olairay hoe mandehany anao Jesosy ray soanio ny vadinao fahandro iray ani raisina ho tompontsosy fifaliana hatrany a ny tafaraka aminao indray atao anatin'ny fandarantsika herinandro faraka aminy folo no ny rahantsika tao anatin'ilay lohateny hoe ny tomboka asian'andriamanitra sy ny mariky ny bebidi fizarana voalohany mino fa isan'ny andininy nanaitra nanamarika nyny herinandro iny ary nataonao alatsaka ampo ny apokalipsy toko fafito andin'ny faharoa sy fahatelo manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fipisahany masoandro nanana ny fanompokisain'andriamanitra velona ary izy niantso ny anjely efatra izay navelany imbany tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina ny any azo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny handriny ny mpanompon'andriamanitsika apokalipsy toko fafito ny andin'ny faharoa sy ny andin'ny fahatelo melohany irosontsika amin'ny jeritodika ny erina faraka amin'ny folo iny a de raisiko tombotsony hiaraka hivavaka aminao raha nizy ny an-danitro misaotra anao zay satria tsy navelanao disoanjara indray amin'ny fahalalana ny teninao amin'ny fandraisana hery avy amin'izany fanovozana fahalalana ihany koa
ka hitondranay eo amin'ny fanapahan-kevitra maro ny toerana ary ankasitrahana eo anatrehanao. Avelao ny olokay ary meo anay ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fitarian'ny fanainao masina fa angatanay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tombo-kasen'Andriamanitra sy ny mariky ny bibidia fizarana voalohany. Ery mifanandrina samy te hifehy ny fiainantsika ary samy iankina no avintsika mandrakizay ireo hery anankiroa ireo dia ny herin'ny tsara zay Andriamanitra no mitarika azy sy ny herin'ny ratsy entiny ny fahavalon'Andriamanitra. Safidy tsy maintsy andraisantsika fanapahan-kevitra ankehitriny izay hamaritra ny ho fiainantsika arahatra zay. Raha jerentsika ilay safidy anankiray manao hoe tombo-kasen'Andriamanitra dia ao ambadik'izay ny fitiavana no hery manosika. Fantatra ireo vahoaka an'Andriamanitra ny haben'ny fanoloran-tenany dia manolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra izy ireo. Etsy an-daniny kosa ilay atao hoe mariky ny bibidia mandidy hanaiky ny tolo-kevitra zay omeny, manery ary mandrokodroky sy mitarika ao amin'ny fiankofana amin'ilay fahavalon'Andriamanitra izany. Fanombatombanana ihany koa no anaovan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy raisiny amin'ny tena heviny ka mahatonga fahadiso-kevitra ary io lay ambaran'ny apokalipsy hoe divain'ny fahatezerana zay mahamamo mahatonga ny rehetra mandray azy ho diso hevitra ary andray fanapahan-kevitra mifanohitra amin'izay tadiavin'Andriamanitra. Fanambatambazana ihany koa ampiasain'io hery io indraindray fandrarana mba tsy haino ny feon'ny fieritreretana ka hanaraka ny baiko sy ny didy izay apetraka. Mametraka marimaritra iraisana amin'ny ratsy ihany koa io hery ny fahavalo io ary mampangina ny feon'ny fieritreretantsika. Tsy zavatra vaovao izany fa hatramin'ny namoronana ny izao tontolo izao, hatramin'ny ilay ady tany an-danitra zay resahan'ny apokalipsy, hatrany Edena tamin'ny fanompam-pahavalo nataon'ny Kaina sy Abela, dia efa niseho lany aza ny fifanandrinana izany. Ary mamaky ny Genesis 4, ny 1 hatramin'ny 15 isika. Nambaran'i Jesosy ihany koa fa hitohy tamin'ny taonjato voalohany zay natety an-tany azy izany ady zany, ary indrindraindrindra mbola hitohy mandritra n'ilay taonjato zay mifandimby. Ozy izy ny fanambarano amin'ny Timoty 1:2, ny 15 hoe Timoty 1:2, ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompam-pavana ao an'Andriamanitra izy. Ry mpiara-mianatra namana, tanteraka tamin'ny antsiprian'ireo fanambarana sy faminaniana ireo nandritra ny taonjato rehetra, indrindraindrindra tamin'ny vanim-potoana ny fanovaozana ara-pivavahana zay nampasika dia nampasika nyty biby ity ka natonga azy nandringana reo hery rehetra nanohitra sy nandà ny fampianarany. Rehefa miresaka n'ilay hoe tombo-kasen'Andriamanitra kosa isika dia miantso antsika ireo anjely telo ny apokalipsy 4:14 mba hiankohoka amin'ny Bahary. Ao amin'ny Genesis 1, rehefa mametraka fanontaniana isika manao hoe iza moa no nahary, dia zao ny valiny amin'ny 1 amin'ny Genesis 1, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ny valiny zany dia Andriamanitra no mpamorona. Rehefa miantso ilay anjely voalohany eo amin'ny apokalipsy 4:17 dia hoy izy hoe miankofa amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano, zany hoe antsom-piakofana amin'Andriamanitra mpamorona zany no afatra entin'ny anjely voalohany. Ny anjely faharoa indray eo amin'ny apokalipsy 4:10 ihany dia mampitandrina ny amin'ilay rafi-pivavahana sandoka zay mitady fiankofana ihany koa, ary ny anjely fahatelo dia mampitandrina ny amin'ny fiankofana amin'ny bibidia. Rehefa mamaky ny apokalipsy 4:10 ihany koa isika. Eo amin'ny 12 amin'io apokalipsy 4:10 ihany dia izao ny voalaza
indro ny faharetan'ny olona masina de izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i jesosy. Ny faharetana na fiaretana zay resahany io andininy io dia nalaina avy tamin'ilay teny grika hoe hypomone, zany hoe ny dikany de hoe fiaretana tsy azo ozombozoniny, na de eo aza ny fotoan-tsarotra sy ny fisedrana maro samihafa izay tsy maintsy andalovan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Mandray ny heriny, ny seza fiandrianany, ny fahefany avy amin'ny dragony, ny bebidi, raha mamaky ny apokalipsy 1:10 isika. Fahavalo tena fetsy miasa amin'ny alalan'ny fahefana eto an-tany io fahavalon'Andriamanitra io. Efa niezaka izy andrapaka n'ilay zazalahy voateraka, raha mamaky ny apokalipsy 2:12 ny 17 hatramin'ny 15 isika, saingy nampiasa ny fomba rehetra iarovana ny zanany Andriamanitra. Tsy vo io ny fikasana hamono an' Jesosy, fa efa tamin'ny fotoanan'ny fanjakan'i Heroda mpanjaka ihany koa, zay nampamono ny zaza rehetra latsaky ny 2 taona tany Betlehema, nikendrena indrindra ho lasibatra ny zanak'Andriamanitra. Mbola satana ihany koa no tao ambadika zany saindalina mampidi-doza izany. Manandra tena ity vavalon'Andriamanitra ity, ka maka ireo zosy tombontsoa zay an'Andriamanitra. Io no ambaran'ny apokalipsy hoe fitenenan-dratsy na blasfemia, fangalana lay fahefana sy toerana zay an'Andriamanitra. Etsy an-daniny ilay fahefan'Andriamanitra kosa dia mametraka amin'ny toerany ny mampamorona ny Kristy. Izy no ivon'ny fiankofana rehefa sabata. Izy mantsy no tompon'ny sabata raha ny voalaza amin'ny Matteo 2:12 ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Manandratra ny mpanota lavo ho amin'izay ny poirany indray, izany fahamarinana amin'ny fiankofana mipahary azy izany. Ka rehefa miankohoka amin'Andriamanitra amin'ny sabata isika, dia manaiky ilay namorona ny lanitra sy ny tany ho mpamorona antsika ihany koa, sady mpanavitra antsika raha teo. Ny finoan'i Jesosy dia fanomezana raisintsika amin'ny alalan'ny finoana ary hitondra antsika amakivaky ny fitoetsarotra farany. Indro ny faharetan'ny olona masina de izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ny finoana an' Jesosy dia finoan'i Jesosy raisitsika amin'ny alalan'ny finoana. Io no ahafahantsika mandresy ary finoana zay mitarika antsika hiantehitra amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny herin'ny tenantsika. Io mantsy no finoana nampiasain'i Jesosy teo amin'ny fotoan-tsarotra rehetra andalovany, ka na dia nanery azy salasala aza raha toe-javatra rehetra nanodidina azy, dia tsy mba kivina namoy fo izy, satria hita ny porofo teo amin'ny fiainany fa miaraka amin'Andriamanitra izy. Zany ihany koa no tadiavana amintsika ry mpiara-mianatra ajaina isany. Matoky na dia tsy mahita aza, mino na dia tsy mahatakatra aza, mifikitra na dia kely aza, ary izany fanomezana zay raisintsika amin'Andriamanitra izany, finoana izany no entintsika mandresy. Ny fiadiana zay tsika mandresy zao tontolo zao dia ny finoantsika, hoy ny ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny epistilo an'ny Efesianina. Ry mpiara-mianatra namana, mifanohitra amin'ny tany rehetra zay manaraka ny biby ity, Andriamanitra dia anana vahoaka manaraka ny zanak'ondry naizanaiza alehany. Mampianatra antsika ny Timoty 2:2 ny 15 fa mpanalalana tokana ihany no ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra, fa iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona de Kristy Jesosy izay olona. Timoty 2:2 ka ny 15. Ry mpiara-mianatra namana, Andriamanitra ilay tiantsika de mitaona antsika ao amin'ny fiankofana marina, ary marika zay iankofantsika amin'ny mampamorona azy, fahatserovana ny mampamorona azy, ny fiverenantsika indray eo amin'ny sabatany ny baiboly dia ny sabotsy izany. Araka ny faninaratsika, ary eo aloha evy fanolanana eo amin'ny adin'i Kristy Satana dia mikasika na fahatokiana, fahefana ary fiankofana.
mampiasa ny fitiavany andriamanitra itaomana ny mpanota mba hiverina eo aminy raha toka mampiasa hery sy fanirena kosa lay fahavalo mba iankofany zay rehetra monina amboniny tany eo anatrehny ry mpiaramianatra namana mandefa antso amitsika andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao iza re no raisinao ho eo amin'ny fiainanao ny tombo-kasen'andriamanitra velona zay mpamorona sady mpanavitra anao ve sa ny mariky ny bibidy izay maniry ihany koa ametraka zany famantarana ny maizy azy zany eo amin'ny fiainantsika ny fanondriko de izao ho marina ny safiditsika ho ankasitrahany eo anatrehan'andriamanitra ka ahatonga atsika tsiraray avy handray ny tombo-kasen'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka de ho voaro amin'ny fitaka ny fandrika ary ny fanangolen'ny fahavalo isika ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tamin'ny fiposahan'ny masoandro nanana ny fanomboakasen'andriamanitra velona ary izy ny antsony aneliny efatra izay navela hanimbany tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe aza manimbany tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny handro ny mpanompon'andriamanitsika Apokalipsy 7:1-5 sy ny 7 hitany teniny Andriamanitra andray fanapa-kevitra mifanandrifindrina am'izay tadiavina ene ny mpiaramianatra tsiraray avy nanaraka ny fandarana tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika manasanao mpitiavana andray zay fanomaninao handrotsaka izany ka ho mpandray anjara amin'ny fampandrosoany asan'andriamanitra ianao ho mpiara-miasa amin'andriamanitra amin'ny fanondrenana ny fanjakany ihany koa ity feokely ity no etsika manatanteraka izany fotoana masina feno fanolorantena izany alahoery ary iaraka ivavaka isika arainay tsara sy be fitiavana any an-danitro misaotra noho ny antso-pamindram-po zay alefanao amin'ny alalan'ireo anjely telo ao amin'ny Apokalipsy 4:20 miantso anay mba hiankoka amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano ka andray azy ho mpamorona sady mpanavotra anay araka ny tena izy raha teo tompo fantatray ankehitriny fa ny fiverenanay eo amin'ny sabatan'ny baiboly dia mitarika anay anaiky ny mahampamorona anao ka haneo fa tsy avy tamin'ny kisendrasendra izahay fa manana antom-pisina manana andraikitra ary tena tianao sy noarinao araka ny endrikao ampio zay mba handray zany tombambidy zany ho zava-dehibe ka hanamarina ny safidinay manomboka izao iandany aminao ilay maniry ametraka ny tombo-kasenao eo amin'ny andranay tsiraray avy tompo mario ny andrinay ary eoka ho feno ny fanahinao izahay de matokosy mino zay fa hitondra fifaliana sy fitombona be dehibe ho an'ny fiainana ara-panahinay ny fahalalana zany teninao izany koa dia tonony sangatanay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka